avokoa daholo nareo. Voalohany indrindra iresaka momba le ankizy kely le 18 ans le trohany bus iny. De c'est intentionnel en plus, zavatra intentionnel le izy finono zareo fotsiny le olona zany. De navadika anjareo efa fomban'ny tanareo fomba indrindrindry le gendarme ihany namono an Roberto Carlos ny fomban zareo mody alefa anaty nalefa tany am'le olona daholo salut qu'est-ce toi nalefa tany am'le jeune daholo ny faute hoe izy misotro labera nefa le banera tsy misotro labera akorany. De ohatr'izay foana zany ny olona maramara saina sy olona mafia foana zany no manjaka ao Madagasikara. Fa maninona ny antony no ohatr'izay satria efa feno stratie de la population de la société mihitsiny io resaka corruption io manomboka hatrany amin'ny farany ambony ka hatrany amin'ny farany ambany. Corrompu daholo zany nakabeazan'ny malagasy rehetrarehetra. Salut CKOG musique. Donc une conséquence en corruption. Inona ny resaka izany hoe tsika rehefa miteny corruption de inona zay tsy fantatratsika koa fa mitsika foana miteny corrompu kolokolo corrompu tsy fantatratsika hoe ahoana le fandehany. Karazana zany mais c'est une atteinte à la probité. Donc misy je crois qu'il y a 7 sortes de en bas les corruptions, il y a 7 sortes de corruption, voilà. Alors, je vais essayer de les retrouver, mais je ne sais plus c'était quoi, mais en tout cas, c'est l'atteinte à la probité. Il y a 7 sortes de corruption, je sais. Fenkarazana corruption BDB, soit conflit d'intérêt. Les hommes savent conflit d'intérêt, c'est des fois misy en corruption, c'est on a quoi atteinte à la probité, c'est quoi, c'est la corruption aussi ça. J'ai pas toutes les informations, mais c'est un favoritisme, c'est la corruption, ça c'est le concussion, c'est la corruption aussi. Le détournement de fonds publics, ça va être CPTP, c'est la corruption. Corruption normale là, et trafic d'influence. Ça va être politique, détournement de fonds publics, conflit d'intérêt, et trafic d'influence. Déjà, il y a on attend ça d'awol, mon favoritisme, oui, et tout entreprise, tout favoriser plutôt. C'est une création de marché public, il faut que ça soit oui, mano appel d'offre, enfin, ça va être ici, en Madagascar, des ni entreprise, face à fond, entreprise caranafona, nous menons tout ce qui est délégation de services publics. Réveillez délégation de services publics, c'était fou la PDP, prassina de marche jackpot PDP, j'avoue. Fatarwe, en 1992, ni ce problème en face à, ça tient corrompu l'autre une entreprise face à les familles étrangères. De tratra n'entreprise anankiray amin'ny folo tany États-Unis tsy maintsy nandoa nihetra sy puni par la loi satria corruption resaka délit. Ohatriny là c'est du délit en fait. C'est code pénal là, normalement corruption rehetrarehetra io. De ny tena mangalatra indrindra sy tena enzana indrindra sy le corruption tena mainty be indrindra c'est ina moa tiako tenenina les corrompus en col blanc, c'est-à-dire tanareo ohatra zao hoe reny entreprise reny rehefa izy manao favoritisme rehefa ny ohatra zao hoe ny gouvernement manao favoritisme amina entreprise karana de zao mifandehany le karana manome vola anazy hoe meko vola elahy meko vola nareo anaty gouvernement na izy mianakavy mihitsy ao anaty ministère ao efa nisy zany efa n'existe zany tamin'ny époque ny Safi Albert.
donc ny mpimely le karana vola le olona de ny sasany tsy nanaiky de ny akabeazany nanaiky ny ministra tamin'ireny ministra anankitelo fotsiny no tsy nanaiky de mena vola de rehefa mame vola iny izy de eritreretinareo hoe tsy maintsy ataony rentabilisena an'iny rehefa aveo ny volany investisefany ao anatin'ny ohatra zao hoe resaka campagne électorale sy ny tariny de raha ohatra hoe entreprise zay devient morale hoe devient na moa zany hoe entreprise rehefa personne morale no manome vola c'est-à-dire rehefa entreprise na industrie na tout ce que vous voulez manome vola amin'ny compte de campagne iny zay nefa antenina hoe mila transparence le zavatra amin'ny compte de campagne an'le olona zany rehefa nikarana zay ny entreprise hoe itsivatra tsy name vola tao itsy any tsy name vola tao itsy any tsy name vola tao anatin'le compte de campagne de ny vola iny tsy maintsy averiny iny rehefa aveo de tsy le olona nameny vola no amerinany azy tsy le olona nameny vola zany ny amerinany an'le vola fa misy contrepartie any afa be de be hoe meo marché ary za meo anary ny surtout de tous les marchés afaka omena anazy zany meo ana ny marché any PPN meo ana marché an'zao meo ana marché an'zao de ny olona rehetrarehetra zay teaka an'io zay mitady japy amin'ny ohatra zao hoe resaka marché ana téléphonie de tonga de bloquena daholy de atao rarana amin'ny lalàna fa za no mena za no favorisena zay fandehan'ny corruption Madagascar ao de rehefa favoriseny zareo de iny am'izay izy fa tsy maintsy hoe récupérena am'izay le vola be de be nangalarina de alaina de rehefa izy mahazo an'le travaux publics de iny fandehany izy mahazo an'le travaux publics de tsy ataon'le asa de mody ampiakariny am'izay ny facture mody ampiakariny am'izay ny facture mody ampiakariny am'izay de gonflena ny facture atao ambony be atao ambony be atao ambony be atao botsina ny facture de isan'ny mandohan'iny ny vahoaka tsika vahoaka no mandohan'iny vola iny tsika vahoaka no mandoha satria aza mieritreritra mihitsy hoe reo olona manambola be reo sy ny tariny non tsika vahoaka mandoha impôt no mandohan'iny le olona le menareo DSP iny satria entreprise vazaha tsy mandoha impôt à Madagascar donc de tsy atao le asa de zay mahatonga ny jirama ohatry zao zay mahatonga ny lalana hitanareo tsara ny lalana entreprise firifiry na saina manamboatra lalana jereo ny fanaovana anjareo le lalana tsy misy tsara mihitsiny nefa hoe kolasy hoe manana ny compétence ny ohatra hoe manana be tena mahay be sy ny tariny fa maniny izy ny tsy mahavita tsara ny lalana any Afrika maniny izy ny tsy mahavita tsara lalana ao Madagascar lasana fa mana compétence de mody ovana foana mody asina foana hoe mila prix any prix électricité prix an'zao de atombo zay le hoe pays na impolo le entreprise anao asa anankiray anao asa indray de zay un problème ny mafia Afrika en Madagascar c'est un problème de corruption c'est une corruption à col plan en Madagascar. Et je continue. Ni Fassa, ils ont fait des trucs genre ils ont mis des dispositifs et tout tralala. Femme mout mana tsarantena. Satria zareo ny tratra frantsay ny tiako tenena tratra corrompu be indrindra. Miaraka amin'ireo italianareo de ny espagnol. Fa zareo ny tratra zany satria ny italiana miaraka amin'ny mafia. Voilà, c'est leur pays ohatray le izy de le tanareo le bien alefa mody atao hoe ton omena ny pays africain pays allant vers le sud de hoe misy détournement de fonds de hoe ny olona ao ambony ao détourner anazy ça convient complètement c'est am'izay le fidiran'le France Afrique convient complètement amin'ny gouvernement vazaha iny fanantonany reo amin'ny gouvernement reo ny vola fa tsy hidina any amin'ny vahoaka satria ny intérêt any zareo de ny ampahatra ny Afrika
matoa izy manao politique de réarmement de naissance satria démographique ozy izy ny zareo zay aty andafy a efa manomboka tsy de misy ny olona ary amin'ny vazaha tsy te hiteraka atsony de matahotra ny zareo hoe lasa ny africaine no lasa be de be d'ici 10 ans de mody atao an'izay politique zay nefa de toutes les façons avec leur système actuel. Je pense pas que les gens voudront faire des enfants. Donc, intérêt an-jareo koa manapotika ny système éducatif aty satria maninona? Satria raha tsika any mieritreritra sy misaina de tsy intérêt an-jareo koa zay. De zay mahatonga ny niveau d'instruction à Madagascar T3. Hitanareo tsara amin'ny fomba fimanipuleny zareo amin'ny vahoaka resaka média. Le hitanareo le olona le hoe le zazavavy le tapadoty rehefa nitenenina rehefa natondra ohatra hoe misy problème amin'ny prédateur io de mody hoe nisy le rangahy iny ina moa tiako tenena le rangahy iny mpamosavy angambany iny hoe mpamosavy de angambany hoe namono olona nanapaty ohatr'izay fa le olona le victime anankiroa isany namono azy. Masio fanontaniana foana zany ny zavatra rehetrarehetra hoe isany namono an'le victime anankiroa hita olona anankiray ihany no fantatra hoe isany namono anazy fa ny anankiroa ahoana ny fomba analana ain'olona ohatr'izao fotsiny le gendarme namono an'le zazakely raiky amin'ny folo taona iny tsy suite tsisy ny teny hoe nampidirina tany amponjany le vendrana le gendarme be de be namono an'le zaza iny Ni enquête sur Roberto Carlos, ti suite. Hein? Ni nakuntiktenen. Ni enquête sur les bandes, les ande amartra ni ksuani. Ane tsena. De vonoun chantar. Ti suite. De tatotsika kun, ti tanisatsika ko ro retsaka inamuntiktenen. Omby very de omby angalariny talo fantatratsika hoe mbola gendarme mameno pasy amin'ny talo. Ça c'est de la corruption. Tanareo ao anatin'ny institution d'autorité zany publique en plus de misy koa mbola misy corruption ao anatin'ny gendarme misy corruption ao anatin'ny militaire misy corruption ary tsy corruption hoe tsara madio be mbola hoe fotsy zany c'est pas de la corruption blanche satria misy karazana anankitelo misy corruption noire de misy corruption grise de misy corruption blanche d'après un sociologue de tsy any am'le corruption blanche les corruption blanche le mamay cadeau sy ny tariny reny fa c'est la corruption mais vraiment sale jerenareo tsara ny reo militaire reo gendarme reo depuis le nisy le ina moa ny anaranty nisy élection an'le présidentielle reny to lasa manamboatra trano be manamboatra château manamboatra an'izao rehetrarehetra zao manamboatra manoir amin'ny vola inona amina karamana chefna gendarme ve ohatrina moa karama moyenne en Madagascar à 60 €. Et encore moi je suis très 60 € par mois, je suis très optimiste. De zay hoe ny avitany manao trano, zay hoe ny avitany manao trano ao amin'ny ina moa tiky tenena trano ngeza be raha tsy nisy corruption ambadika ao. De ny corruption izy le mitsetra amin'ny vola public io zay mahatonga le investissement tsy miditra. Alors, investissement sur le fond d'investissement. Il faut investissement, c'est ça, tout ce qui est travaux publics, etc. C'est notre investissement. Il faut à long terme. D'ordinateur, ça c'est de l'investissement. Des missions de fonctionnement. Un fonctionnement, ça va être en administration. Tout ce qui est salaire. Le salaire ni karama ni pièce ça c'est du fonctionnement. Tout ce qui est logistique, ça c'est du fonctionnement. Tout ce qui est charge, c'est du fonctionnement.
classe 6-7. Dia classe en tenue investissement. Donc ina moa tiako tenenina de manimba ny fonctionnement ny entreprises que tu peux même pas investir pour faire des rénovations sur tes bâtiments. Sa maka miazy investir anao zavatra ho an'ny ihany satria misikotra reo entreprise efa corrompu, mampicorrompre ny administration de potika. De rehefa amin'izay de tsisy tsony ny vola lefa ary amin'ny éducation ary. Mamay io resaka kolikoly io, surtout resaka mpitondra ny filaminana, tandro ny filaminana tout à fait. Tsy aka navaka fa mbola eo ilay hoe mena ambany mena. Courage ty. Donc vola tokony alefany amin'ny éducation ohatra zao hoe andefasana any amin'ny vola le nandefasana nalefa taty amin'le entreprise le nangalatra tsy mety mahavita lalana ty fa zato taona de indray ihany izy navita lalana kely hoe eto angambany hoe eto ka tonga ery tonga 100 mètres maximum. De manina mipénaliser any administration rehetrarehetra, mipénaliser any école, pénaliser any hôpital, pénaliser any mairie, pénaliser any tout ce qui est institution. Et c'est ça, c'est ny problème ny, c'est ny atao hoe corruption. Zay ny ao amin'ny tanitsika ao, corruption. Ndreo mamiditra birao de tsy maintsy mametraka kely. Rehefa manao zavatra de tsy maintsy pour le favoritisme. Et c'est devenu monnaie courant. Rehefa midina ny aéroport de tsy maintsy manome kely. Tout ça en fait, de mode hoe mila transparence santariny fa ny avion le raha vatomanga ny tsisy misava zao hoe zany zao de fa en plus forcément mihitsy le olona le douane tsy sava. Ça aussi c'est une forme de corruption, on appelle ça du favoritisme. Satria normalement en tant que citoyen, na izy mpanakarena be na tsy mpanakarena be, rehefa citoyen ny olona rehetrarehetra mitovy devant la loi. Fa misy zany exception devant la loi. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est en train de se faire à Madagascar. De zay moa tonga tsika tsy tafiakatra mihitsiny satria corrompu satria saribakony vazaha sady zay miservir misy zavatra ina moa tiako tenenina, misy feuille de route tsy maintsy respecter ny préfet an la France le Andry Rajoelina ho amin'ny Madagascar. De ao anatin'io feuille de route io atsika malagasy tsy miexiste atsony. Ao anatin'io feuille de route io tsisy ny avenir antsika malagasy. Reo ONG moto tonga any amin'ny tanitsika reo tsy ametraka soatsika mihitsy ny nandehanan'ireo ao. Fa isitona ny arenatsika sy ny tovatsika. Taizanareo mbola nahita ONG hoe safana zany. Ty vola loatra ny eto amin'ny tanàna Sœur Cynthia atay be manemana mihitsy ny virginité an'ny tsipakely amin'izao izy, surtout amin'izao hoe be tsy anasa zao izy. Moi, je vais te dire une chose, j'aime pas du tout ta façon d'expliquer les tatatou et virginité, tsy virginité. Samy manana ny itiavany anazy io. Tsipakely anao ngamba ny kely katala, de zay mahatonga anao mitady vehivavy virginy. Manina ianao tsy niteny koa hoe mivodiny virginité amin'ny bandy kely any ambodiny any, tsy niteny ianao. Fa manina ny sipakely fotsiny niteny ianao, satria hoe vehivavy zany hoe mora lafo. Le sahira zao mivarobody, mivarotra taboro any ry lala, ahoana? Asa vizena fotsiny hoe vehivavy, fa teneny hoe ny avenir en jeunesse. Mampimebe le izy, mampimebe le fonctionnement. Coucou à Juliette, coucou Ndri, manon pour lol pour Jess. Bonjour Cynthia, les cool et toi? Salut Jessaya. Les cool et toi? Afaka zane. Ny atao tsikelikely aty ambany ny manao fa le antenaina
anavitra mihitsy gasy. Tokony tsy manantena olona anavitra anao zany fa ianao tokony anavitra ny tenanao. C'est difficile, hein? Surtout hoe ao anatin'ny tany ohatr'izany. Ao anatin'ny tany hoe ianao ny olona akaikinao raha tsy fantatranao hoe anampy anao io sa tsy anampy anao. Ny ray aman-drenao raha tsy fantatranao hoe tena tianao ireto ray aman-dreniko reto sa tsy, na ny frère et sœur-nao raha tsy fantatra hoe tianao ve sa tsy tianao. C'est un climat, c'est ambiance en Madagascar. De c'est le hoe et toi et le ciel t'aidera. De manana confiance amin'ny tenanao de ataovy izay mety. Sur tous les points de vue, résistance en même temps. De zay zany resaka antsika androany de misaotra anareo rehetrarehetra nanaraka ny fandaharana. J'aime bien, ça me fait rire. Tahin'Andriamanitra, tahin-drazana, tahin-Zanahary, tahin-fanahely, tahin-fanahy rano, tahin-fanahy ny afo, tahin-fanahy rivotra, tahin-fanahy ny tany, tahin-fanahy ny volana sy ny masoandro, de ny kintana et de tous les astres. Dieu, zay fa ça vous donne du pouvoir et des sens. Ny rehetrarehetra ny reny astra rehetrarehetra reny de manome anareo hery daholo reny. Matotsika mbola velany miaina eto amin'ity tany ity de ils sont là pour nous servir. Salut Radia Samsodine, coucou, des bisous be amin'izay ary et bonne nuit daholo nareo.